Hivadika vaovao hafa isika eo amin'ny lafiny fampianarana anampisa ireo tanora eo amin'ny sehitry ny asa ireo mpianatra miisa 7 amby 20 izay vao navoaka ny ivitoeram-pampianarana Soltec ny farany herinandro teo natomboka tamin'ny fotoana io ihany koa moa ny taom-pianarana vaovao eo anivon'ity sekoly ity. Ny centre de formation professionnelle Soltec dia toerana iray fanifanana arak'asa ho an'ny tanora. Zavatra maro no ampianarina ao toy ny mécanique auto, ny ouvrage métallique sy ny ouvrage bois, mikasika ny fomba fanamboarana sakafo ihany koa sy ny plomberie ary ny électricité. Tanora lelelelany 7 ka hatramin'ny 17 taona no sarihina ao anatiny, sahirana ary tsy misy mpiainy koa na hakamboty no ao amin'izany toerana izany. Maimam-poana tokoa mantsy ny fampianarana satria ny hanampy isa ireo tanora amin'ny sehatry ny asa no antom-pisiny. Misa 720 ary ireo navita fiofanana nandritra ny 2 taona indray ka navoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny farany herinandro teo. Notolorana sertifika avokoa izy ireo. Nisalitra ny anarana tafita moa ity andia ity. Zany hoe tsika zany aloha tena mampianatra iray ohatra fanao misy ataony eto amin'ny Soltec dia misy mpianatra vaovao izay mivoaka. Izy ireo moa dia avy amina section samihafa ohatra hoe section piment, misy le manao couture broderie sy ny tariny, ao koa le section momban'ny art culinaire, dia ny section momban'ny mécanique zany industriel, fabrication mécanique, ny ouvrage bois, ouvrage métallique, ny mécanique automobile, ao ihany koa ny électricité sy ny plomberie. Dia rehefa izy ireo zany navita fiofanana fotoana teto amin'ny sekoly ireo resaka pratika zay satria izay manaraka le système hoe tradial système zany hoe pratika mipetsapetsaka kokoa 75% ny fianarana ndraiky izy dia fampiarana pratika daholo dia 25% ny théorie pratika ndraiky tsy hoe kely le théorie fa lasa lavitra be satria misy meta be ampiarahana aminy. Mahatratra arivo tamano any ny isan'ireo mpianatra efa navita fifanana tanteraka teo anivon'ny ivitoerana Soltec ny Mandrosoivato. Tsy mitsahatra ny manatsara ny fitaovana ampiasaina amin'ny fampianarana sekoly ary fantatra fa mbola manaraka ny fendraisam-pirenena ireo fitaovana ireo indrindra fa ny fotodrafitrasa. Amin'ny alalan'ny fifaninana moa no ahafahana miditra ao amin'izany sekoly izany.